Faly miarabantsika rehetra indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo noho ny fahasoavan'Andriamanitra azahoantsika tombonandro velona trapamonjena fa tsy matitra ny nenina matratra ity herinandro vaovao ity indray. Misaotra an' Jesosy isika noho izany fahasoavan'Andriamanitra izany, koa amin'izany no hiarabana antsika isa-tokantrano isam-baravarana amin'ny alalan'izao serasera-pitaindavitra izao. Andraisantsika ny fahasoavan'Andriamanitra tokoa ka hitanian'Andriamanitra antsika amin'ity herinandro vaovao ity. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ho an'ny Maraim-baovao amin'ity anio ity dia ny epistily izay anjarantsika tamin'ny alahady teo. Ny alahady fahadimy manaraka ny Paska zany ny epistily eo amin'izany. Kanefa mialohan'izany dia hivavaka isika aloha. Ry Jesosy Kristy Tompo Zanak'Andriamanitra velona, misaotranao izahay noho ny faminramponao fa izahay tokoa tsy manana mpisorona be lehibe izay tsy mahay mitondra ny fahalemenay. Misaotranao izahay fa nanaiky ianao tonga nofo, tonga olona, nidina hoeto amin'izao tontolo izao mba hamonjena izao tontolo izao. Ry Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotranao izahay noho izany fahasoavana lehibe ataonao aminay izany, fa ny zanakao ilay tokana tsy manana ota kanefa dia natao ota mba hamonjy ny mpanota. Nafoinao ho anay. Misaotra indrindra ray malalo, fona aminao izahay amin'ny tsy fahatanteranay ary amin'izay toetra tsy mendrika n'izany fanolora tena ny zanakao mba hamonjy sy hanavitra anay izany, fa maniasia isan'andro zahay ary izay ratsy eo masonao no efa nataonay. Mamindrafo aminay, mamelany elokay, raho ny fanainao masina, ampianatra anay isan'andro, ampahafantatra anay ny sitraponao, hitiavanay sy hinoanay an'i Jesosy Kristy zanakao mpanavitra anay. Dia taio ary ny teninao izay horenay, aviaka mitenena aminay fa miaino anao izay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny epistily ho an'ny Hebreo toko 7 no anjarantsika. Epistily ho an'ny Hebreo toko 7 ka vakina manomboka amin'ny 9:20 hatramin'ny 5:20. Hebreo toko 7 vakina manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 5:20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa misy fahafoanana ny didy nialoha noho ny halemeny sy ny tsi-fanasoavany. Fa ny lalàna dia tsy nahatanteraka na inona, ary misy kosa fampidirana ny fanantenana tsaratsara kokoa izay anatonantsika n'Andriamanitra. Ary tahaka ny Melkizedeka tsy natao Mpisorona raha tsy tamin'ny fianianana, fa ireny kosa dia natao Mpisorona tsy tamin'ny fianianana, fa ity tamin'ny fianianana nataon'ilay nilaza taminy hoe efa nianiana Jehova ka tsy hanenina, ianao no Mpisorona mandrakizay. Dia tahaka izany koa no nanaovana an' Jesosy ho mpiantoka ny fanekena tsara lavitra. Fa natao maro ireny Mpisorona ireny satria tsy navelan'ny fahafatesana haharitra izy. Fa Jesosy kosa dia manana fisoronana tsy dimbasana satria maharitra mandrakizay izy. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona n'Andriamanitra amin'ny alalany izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'Andriamanitra
sy ny fitiavany Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao mandrakizay. Amen. Lalina ny ity epistily ho an'ny Hebreo ity, indrindra ity tapateny izay anjarantsika amin'ny toko fahafito ity, na ny toko fahafito amin'ity epistily ho an'ny Hebreo ity, satria miresaka zavadalina ny amin'izay araharahan'ny Mpisorona amin'izay anavotana ny olona ho afaka amin'ny fahafatesana sy ny fanjakan'ny devoly. Miresaka ny amin'ny Melkizedeka, ilay Mpisorona tsy dimbasana hoy ny soratra masina eto. Ary Melkizedeka, ity Mpisorona ity, izay tsy dia fantatra loatra ny amin'ny tantarany, lazay ny soratra masina hoe tsy manam-piandohana, tsy manam-piafarana izany Mpisorona izany. Tsy hoe ao koa ny filazana hoe tsy manandray na tsy manandreny. Ny antony tsy hoe tsy nateraka Melkizedeka, fa tsy voatantara ny momba izany. Tsy voatantara ny fiaviany izay milaza ny aminy araka ny anambaran'ny soratra masina azy, fa izy dia niara-belona tamin'ny Abrahama, ary tamin'izany fotoana niara-belona tamin'ny Abrahama izany dia izay ihany no asehon'ny soratra masina no amin'ny testamenta taloha ny amin'ny tantarany. Ary dia tsy misy filazana azy afa-tsy ny aty amin'ny Salamo 100 izay hitantsika io koa ilazana azy hoe Mpisorona be lehibe mandrakizay, izay nilazaina hoe ny amin'ny hoe fianianana nataon'i Jehova taminy hoe ianao ny Mpisorona mandrakizay. Tsy ny fahafantarana ny amin'ny Melkizedeka nefa no zava-dehibe eto, fa ny izay anjarantsika eto dia ny fampitahana ny herin'ny lalàna sy izay nataon'ny Kristy. Ary eo anelan'elan'izany ny fampitahana an'i Kristy sy Melkizedeka. Andriamanitra nanome ny lalàna, nanome ny lalàna Andriamanitra mba haninona no fikendren'Andriamanitra amin'izany, mba hahatonga ny olona hanakaiky kokoa n'Andriamanitra, hanakaiky kokoa ny fahamarinana izay taken'Andriamanitra amin'ny olona. Satria efa nivily ny olona ka tsy manana fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra intsony. Efa niala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ny olona, ka dia meloka eo anatrehan'Andriamanitra izy. Fa amin'izany dia takiana ny hananan'ny olona izany fahamarinana izany. Ka Andriamanitra mihitsy no nanome ny olona ny lalàna, ary ny teny amin'ny olona hoe ataovy izao dia ho velona ianareo. Fa izao tsy nahavita na dia nandrahoana aza ny lalàna, fa izay mandika ny lalàna dia atao maty tokoa. Ary ny ara-pahafatesana tokoa izay nandika ny lalàna. Fa na ny zanak'Israely izay notantanan'Andriamanitra niala avy tao Egipta vao nahazo ny lalàna aza, zava-baovao izany ka tokony ho hain'izy ireo, notandremana sy nokajiana, satria misy marika hita maso ny taridalana ny zanak'Israely dia ny fiaran'ny fanekena izay nisy ny lalàna. Ary tamin'izay fotoana izay, raha mialoha lalana ny zanak'Israely amin'ny ady izany fiaran'ny fanekena izany, dia mandresy izy ireo. Eny fa na ny ranomasina aza dia nivakivakiany zanak'Israely ho tonga tany maina, ny on'ny Jordana tonga tany maina rehefa nialoha azy ny lalàna. Ka nisy famantarana samy hafa izay nasehon'Andriamanitra hanehoana ny fahamarinan'Andriamanitra izay takiana hanana ny Israely koa, ka ao amin'ny lalàna izany, ao amin'ny lalàna izany. Fa inona ny tranga? Tsy nahatarika ny olona ho tia sy hanatona an'Andriamanitra ny lalàna,
fa toa vao maika nahatonga ny olona handositra sy hanalavitra an'Andriamanitra, satria tsy hainy olona natao ny hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny ambaran'ny soratra masina hoe izay diso amin'ny anankiray dia meloka na diso amin'izy rehetra, diso amin'izy rehetra. Koa noho izany dia nisy ny mpisorona izay nataon'Andriamanitra, ary toa misantatra izany Melkizedeka, natao mpisorona mandrakizay, tsy avy amin'ny tantaran'ny olombelona na amin'ny fandaminana izay efa nataon'Andriamanitra koa amin'ny alalan'ny taranak'i Abrahama. Nefa ity Melkizedeka ity, satria ny arabelona tamin'ny Abrahama izy, avy amin'ny taranak'i Abrahama no misy ny taranak'i Levy izay misy ny mpisorona, tsy avy amin'izany Melkizedeka. Izany hoe tsy avy amin'ny lalàna no nahatonga ho mpisorona azy, fa Andriamanitra no nanendry azy. Ary io ny ambaran'ny Salamo 110. Avy amin'Andriamanitra izany. Kanefa na dia Melkizedeka izay no heverina ho mpisorona mandrakizay aza, dia tsy tanteraka ihany koa izany, fa misy ilay tsara lavitra. Ary io no ambara eto, apiditra amin'ny fanantenana tsara lavitra. Raha tsy nahatanteraka ny an'raikiny ny lalàna, dia misy fanantenana tsaratsara kokoa noho ny amin'ny fitandremana ny lalàna, dia tsy hafa fa ny fanomezana an' Jesosy Kristy. Tandindona ihany Melkizedeka anehoana an' Jesosy Kristy lay tompony fahatanterana, hitondra fifonana, izany hoe hanamarina ny olona eo anatrehan'Andriamanitra, tsy avy amin'izay ataony lalàna, fa avy amin'izay ataony mpisorona, manao fifonana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny mpisorona nefa, araka ny voalaza, dia na dia nanao fifonana aza, dia nanana ny fahalemeny ihany. Baran'ity epistiliny Hebreo ity izany, ireny mpisorona ireny izy dia nanana ny fahalemeny ihany, tsy tanteraka tamin'izay nataony ireny mpisorona ireny, vao didy ny fahalemena ihany izy. Ka vokatra izany aza dia nanao fanatitra koa izy indray mandeha isa-taona ho an'ny tenany. Ary tsy izany ihany, satria ny mpisorona koa dia nandova ota, mpanota. Ka noho izany izay manota rehetra no ho faty, dia mba azo ny fahafatesana koa ny mpisorona, ka tsy maharitra mandrakizay, tsy mahavita ny andraikiny. Fa Jesosy kosa ilay tandindomina araka ny aseho ny amin'ny Melkizedeka. Tsy Melkizedeka nefa no tena mpisorony fahatanterahana, fa Jesosy izy izay maharitra mandrakizay. Fa hoy ny 9:20, fa natao maro ireny mpisorona ireny, satria tsy navelan'ny fahafatesana haritra izy, fa izy kosa manana fisoronana tsy dimbasana, satria maharitra mandrakizay. Maharitra mandrakizay Jesosy, tsy resy ny fahafatesana, tsy hanana ny fahafatesana fahefana, satria Andriamanitra izy. Kanefa na dia Andriamanitra azy izy, dia nanaiky ho tonga olona, fa izao tsy araka ny lalàna koa ny mampisorona azy, satria tsy avy amin'ny taranak'i Levy Jesosy izay natao ho an'ny fisoronana, natao ho mpisorona, tsy avy amin'ny taranak'i Levy izy. Izany hoe mitaratra ny amin'ny Melkizedeka ihany koa izany, fa avy amin'izay anrahan'Andriamanitra azy, tsy amin'ny taranak'olombelona, fa amin'ny mpisorona mandrakizay araka n'Andriamanitra azy, mba hahavonjy tokoa izay manatona n'Andriamanitra. Satria izy manao fifonana mandrakizay ho antsika. Ka amin'izany fifonana ataon'Andriamanitra, ataon'i Jesosy ho an'ny mpanota izany,
ho an'ny olona izany, tsy amin'ny alalan'ny fanatitra terina izay nentin'ny olona teo anatrehan'ny Mpisorona, hanamarinan'ny tenany tamin'ny karazan'ireo fanomezana samy hafa araka ny endrim-pahotana izay nananany, fa Jesosy nanatitra ny tenany tsy misy kilema, tsy misy ota, fa ireny zavatra naterina ho fanatitra ho an'Andriamanitra tamin'izay nataon'ny olona, hanamarinany ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra izany, na hanamarinany vavaka fifonana zay ataon'ny Mpisorona ho azy eo anatrehan'Andriamanitra. Ireny zavatra ireny dia ao anatin'ilay ny harany fahatezeran'Andriamanitra rehefa nanota i Adama. Raha vao nanota i Adama, satria tany no nanalana azy, dia hoy Jehova taminy, voaozona ny tany noho izay nataonao, fa aoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao. Ka noho izany dia voaozona niaraka tamin'ny Adama avokoa ny zavaboary rehetra, ny biby rehetra, ary izay voaozona tsy mahafaka manala ny ozona mahazo ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Ka na inona habetsahana, na hakelezana, na hery, na fiziana amin'izay hanaovan'ny olona fanatitra ho an'Andriamanitra, dia tsinotsinona avokoa ireny rehetra ireny, voaozona ka tsy mahafaka manala ny ozona izay mahazo ny olona, tsy mahafaka manala. Jesosy ihany, ary io ny ambaran'ny epistily soatan'ny Paoly hoe iza moa ilay nidina afa-tsy ilay miakatra ka hitondra babo maro. Jesosy izany, Jesosy io, izy no midina, ary izy ihany koa ny hitondra hiakatra. Izany hoe izay avy amin'ny tany dia ny momba ny tany ihany no hainy sy lazainy, ary ny momba ny tany ihany no azo ny tanterahana ho levina amin'ny tany. Fa Jesosy kosa ilay avy any an-danitra, hitondra ny olona ho ao an-danitra. Izy no Mpisorona mandrakizay avy amin'Andriamanitra, manao fifonana ho antsika, manamarina antsika, ary eo amin'ny fanekempinoantsika dia ariary izany. Tsy zavatra tonono ny vava fotsiny ny fanekempinoana izay lazaintsika fiangonana, ka hitenenantsika hoe mino an' Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra lahy tokana tompontsika, izy lay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra raitsi-toa, ary manao fifonana ho antsika amin'izany, ho avy indray ka handray antsika. Rehefa vitany izany fifonana izany, lehibe anie izany ry havana, manao fifonana ho anao hatramin'izao eo anatrehan'Andriamanitra Jesosy, manamarina antsika eo anatrehan'Andriamanitra izy amin'ny fitarainana tsy azo tononona, tsy azo eritreretina, mba ho marina sy ho mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra isika. Amin'ity anjarantsika androany ity ary dia ny zavatra ny hafatra izay ampitaina amin'izany ho antsika dia izao: manana toky lehibe isika, manana toky lehibe isika amin'izay hanamarinan'Andriamanitra antsika. Ary reta amin'ny toroteny omaly amin'ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany omaly izany, ka ilazany Jesosy ny tenany amin'ny maha-Mpisorona be lehibe azy izay lazaina eto. Fa hoy Jesosy, ho any reto no hanamasinako ny tenako mba hanamasinana ny fahamarinana ho azy. Ho any reto no hanamasinako ny tenako. Jesosy engeka efa masiny, fa izay lazainy Jesosy amin'izany dia izao: nanokana ny tenany, nanokana ny tenany mba ho antsika izy,
nanokana ny tenany ho antsika izy, ka nofoanany ny maha izy azy mba haninona, mba hanamarinana antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ka amin'izay fotoana izay dia io no lazainy eto hoe ny lalàna dia tsy nahefa ninninna, tsy nahefa ninninna. Izany amin'ny tia nefa amin'izay hanamarinan'i Jesosy antsika nefa dia izao, ny lalàna dia tsy afaka nanameloka antsika intsony, na dia tokony tsy misy azo alahatra aza isika ny amin'ny tsy fahamarinantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa noho ny fifonana nataon'i Jesosy, izy ilay mpanalalana na avoka mifona ho antsika, dia tonga marina eo anatrehan'Andriamanitra isika. Tsy hoe marina noho ny fahamarinantsika, fa noho ny fahamarinan'i Jesosy nandrakotra ny fahotantsika, ny solo voinantsika. Ary io ilay hirantsika miteny hoe Jesosy ny hamarinanao ny lamba hitafianay. Ka dia takona ny mampanota antsika. Fa inona no hita? Ny fahamarinan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Ka tonga olo marina, tonga olona mamirapiratra eo anatrehan'Andriamanitra isika, no hamarinina maimaim-poana koa i Paoly apôstôly. Izany anefa dia tsy mampirisika antsika hanota, satria manana izany mpisorona be lehibe izany izay manamarina antsika eo anatrehan'Andriamanitra isika. Tsy mampirisika antsika hanota izany, fa ambara tsy foana ny lalàna, fa izay rehetra manota dia ho faty. Ary tiako foana ny mamerimberina izay lazain'ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina 9 io, hanota ve isika izany hitomboan'ny fahasoavana, satria misy mifona ho antsika dia mitombo ny fifona. Sanatria izany, sanatria izany hoy Paoly, fa tsy mahazo miverimberina ho amin'ny fahafatesana isika, fa nafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ka noho izany dia zanak'Andriamanitra tsy mahay manota, satria efa natsangan'Andriamanitra ho amin'ny fiainana. Engane isika zanak'Andriamanitra rehetra, mankalaza isika izao ny 770 taona mitsoka tropetrany amin'izany. Ny fitsofana tropetra dia fampahatserovana ny alehiben' izay ataon'Andriamanitra ho an'ny olona. Raha teo amin'ny zanak'Israely ny andro jobily, ny tsofa ny zanak'Israely trompetra, dia manambara fa Andriamanitra efa nidina ho amin'ny olona tokoa, ka nanome azy ny tany Kanana ho lovany, nanome zavatsoa ho azy. Ary tsy izay nasainy tanany, tsy izay ny sasarany, fa izay ny sasaran'Andriamanitra ho azy. Ka tsy nahajanona teo anoloany ny loza, ny firenena rehetra izay niady aminy. Andriamanitra no momba azy. Andriamanitra koa no efa nomba ny fiangonana momba antsika, ary mbola manao fifonana ho antsika ho ny epistilin'ny Hebreo ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy eo anatrehan'Andriamanitra, mba hamendrika antsika eo anatrehany, ka irahantsika sy hanomezantsika voninahitra ny anarany, fa tsara Jehova sambatra izay mialoka aminy. Ho an'Andriamanitra irerany ny deralaza voninahitra izay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika, misaotra indrindra Jesosy noho ny fitiavanao tsy takatry ny sainay. Ianao mifona ho anay, ianao manamarina anay eo anatrehan'Andriamanitra iray. Dia ampio zahay fa tsy mahazo tena, tsy mahadio ny tenanay, tsy mahatanteraka akory ny sitraponao. Fa misaotranao zahay fa mety ianao momba anay, dia ho anao rerany ny deralaza hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Amen. Dia misaotra antsika rehetra naharitra izay ny hananaraka ity fotoana ity. Jesosy ane hiday antsika. Amen.